ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Amen. Tsika no arin'Andriamanitra ohatra ny azo tsy aleo tena nefa ny namoronana antsika fa azo connecté amin'ilay oniny rano velona. Amen. Dia zao io azo io katsanana io azo io asiana zezika io, zany zezika zany tsy zavatra hitondra plaisir ho an'ilay azo fa maloto zany zezika zany. Io azo io misy indraindray hoe fahamainana ao anatiny. Io azo io zavatra be dia be ny afaka hiantra amin'io azo io, fa zao anefany io azo io rehefa azo tsara izy tsy maintsy mamovo tsara. Tsy hoe zezika no nataonao teo dia voajezika no ataony no avoakany, fa fruit no avoakany. Ianao zany raha ohatra hoe misubira zavatra be dia be, raha le azo tsara ianao connecté tsara amin'ilay oniny rano velona, dia zao na asiana inona ianao dia mamovo tsara foana. Amen. Andao reto andao le voyagentsika tsy maintsy atao, tsy afaka esquiver fa tsy maintsy, fa autant en profiter. Amen. Andao erahana amin'ny fanahy masina, andao aka décision fotsiny. Afaka matahotra tsika fa tenena hoe Jesosy sitrano amin'ity tahotra ity. Za zao hoe ao anatin'le izy hoe misy fotoana le matahotra foana amin'le tsy fahampiana satria tsy tiako zany miditro zany, tsy tiako zany ananan'olona voly zany, fa zao nefany ohatrany hoe ataon'i Jesosy mihitsy le izy hoe au jour le jour, satria te hiteny Jesosy hoe aza manahy, te hampianatra Jesosy hoe zange eto hoe zange tsy hamitaka anao zany zange momba anao foana mandra-pahatonga amin'ny fahatapekan'izao tontolo izao ndao tsika hitsangana hivavaka. Jesosy mankasitraka feno anao zay, mangataka zay Jesosy aoka tsy hoe hoeto aminao fotsiny aloha anala amo fa aoka zay tena handray teny ary anaika hampiatra ny teny. Mahatoky sy marina loatra ianao Jesosy ary midera sy mankalaza ny anaranao zay. Tianao fotsiny zay hifaly, tianao fotsiny zay hamela heloka, tianao fotsiny zay tsy himonomonona, tianao fotsiny zay hiaritra sy haharitra ary hivavaka mandrakariva. Mankasitraka feno anao zay Jesosy dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Tehaka tsika andraisaka. Mazoto toerana tompoko. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity herinandro vaovao ity indray mamarana ny volantsika dia miditra volana vaovao dia makasitraka ny tompo ary misaotra azy ny amin'ny fitondrany fa matsiaro tokoa zany fitiavan'Andriamanitra zany hoe tsika miovaova eny fa ny fitiavany tsy miova. Amen. Dia mihaino ny zavatra rehetra zaraina amintsika eto dia lasa mihitsy saiko hoe tena sambatra tsika reta. Amen. Tena sambatra tsika ary zako te akasitraka tsika manokana zay tonga eto andro amin'ny maraina, satria fantatra hoe fitiavan'Andriamanitra manery atsika. Tsy mijerytsika hoe iza mpanompon'Andriamanitra eto androany, fa Jesosy jerenao, satria ny fotoana iray hitodianao ka hijerenao hoe iza ny eo zao, dia tahaka n'le zanak'Israely manao hoe tony mana tony foana ve no hoanina. Zany hoe tsy fakasitrahanao le zavatra omen'Andriamanitra le izy. Mataony hoe nasiany Jesosy ny sekoly ohatra zao dia nataony hoe azy pasteur Rodolphe nasaina miakatra eo. Ianao mihitsy testenao anatin'le izy, satria manjary mifidifidy ianao hoe raha ohatra ka papelika any eo dia oke, fa raha vao mana foana tsy oke. Dia amavonao le zavatra omen'Andriamanitra anao. Dia tena lasa saiko misaina le izy dia drasany antsika amaky tenin'Andriamanitra anankiray. Hosea 4:1-4. Hosea 4:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe inona re no azoko atao aminao ry Efraima, inona re no azoko atao aminao ry Joda, fa toy ny rahona maraina ny fitiavanareo sy tahaka ny andro izay levona raha vao maraina ny andro. Amen. Hitanareo hoe sahira-tsaina reto Andriamanitra amintsika,
tena sahirana mihitsy Jesosy mieritreritra hoe inona indray ary ny atao an'reto olona reto, toatra izay zavatra atao rehetra tsy mety aminy, tsy akasitrahana. Dia sahiran-tsaina izy, dia tsisy hafa mizanaka ao ohatrany, totranao zavatra ray dia tsy afa-po, dia misaina indray inona indray ny atao manaraka, inona ny atao mba hahafaly an'io. Fa ohatr'izany mihitsy Andriamanitra amintsika, tena sahiran-tsaina Andriamanitra mitady hoe inona indray re zao ny ahasoan'ity zanako ity. Jerenao fa ozy izy ten'Andriamanitra ny amin'ny bokin'ny Jeremia dia zao ny ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe ho jeren'ny masoko izy mba hanasoavako azy. Izany hoe mason'Andriamanitra vao mitompo mijery anao dia maninona zany eo anatin'ny saina, mitady zay hasoanao izy. Nefa zasy ianao tsy mety satisfait amin'ny zavatra omen'Andriamanitra, zasy ianao tsy mety manaiky dia makasitraka hoe misaotra Jesosy a. Dia ozy izy le tenin'Andriamanitra problème fitiavantsika azy mihitsy ny problème. Ozy izy fitiavanareo ozy izy ohatran'ny rahona vao maraina. Nareo zao tsy nahita tamin'ny maraina nisy zavona, fa nankaiza le zavona? Nantsavona. Dia ohatr'izay mihitsy ny fijerin'Andriamanitra ny fitiavantsika. Vao maraina miredareda be mantsavona tsy ahitana zay lalana, fa rehefa kelikely eo mantsavona. Tian'Andriamanitra ny fitiavantsika azy ho tafatoetra dia tsy miova ninninona. Zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao, fitiavana tsy miovaova, tsy misy condition, tsy miankina amin'ny zavatra misy sy mitranga. Tsy hoe rehefa tahian'Andriamanitra dia mirehatra be ny fitiavako azy, fa tokony tsy hiova ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Amen. Zany no andrasan'Andriamanitra amintsika, ary rehefa tena nandinika dia ozy ako zay ka nahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny Davida. Dia ozy izy Andriamanitra hoe ny fanekeko tamin'ny Davida tsotsoako mandrakizay hatramin'ny tarana ny faramandimby. Satria maninona ny fitiavan'ny Davida rehetra tsy niova zany teo anatrehan'Andriamanitra. Jerenao tsara ny dingana ny etapy rehetra nitondran'Andriamanitra ny Davida, fa tsy niova ny fitiavany an'Andriamanitra. Tsy nahita ianao tao amin'ny tantaran'i Davida rehefa antitra Davida dia nafoy an'Andriamanitra, na hoe rehefa nitahina be Davida dia niala tamin'Andriamanitra, fa jereny ny angany tany ampetrasan'ondry izy niankina tamin'Andriamanitra. Jehovah mpiandry ao izy. Alleloia. Niady tamin'ny Goliaty izy niankina tamin'Andriamanitra. Dia ozy izy Davida hoe zaho manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah. Niankina tamin'Andriamanitra izy dia nandresy. Niakatra tamin'ny etapy manaraka indray Davida. Inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana? Rehefa niakatra Davida tamin'ny etapy manaraka teo amin'ny fiainana, tonga mpanjaka izy, fa mbola niankina tamin'Andriamanitra izy. Tonga teo amin'ny fanjakana izy dia zao ny zavatra nitranga. Izy efa lasa mpanjaka iny mbola nametraka ny fony tamin'Andriamanitra. Ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 144:2. Ndrasana jerentsika dia tenin'Andriamanitra izay. Salamo 470. Ny andininy 2. Zao afaka teny amin'ny anaran'i Jesosy izay mpiantra sy batery fiarovana ho ahy, sady fiarovana avo sy mpanafaka, ary ampingako sy fialofako, zay mahafolaka ny vahoakako ano ahy. Alleloia. Hitanao ny tonga mpanjaka Davida dia ozy izy Davida tsy avy amiko ny mahatokany ireo vahoaka ireo hakatoana, fa izy Jehovah Andriamanitra mahatokany vahoaka hankatoana. Niankina amin'Andriamanitra izy na efa lasa mpanjaka azy. Efa teo amin'ny voninany izy mbola niankina tamin'Andriamanitra, dia Davida nametraka hoe tsy za akory ny tena olona mahay compétent, fa Andriamanitra ny ao ambadiky ny fahombiazako rehetra. Ianao ve olona anankiray afaky ny toetra ho mahatoky an'Andriamanitra ka ametraka an'Andriamanitra ho voalohany? Ninona fahombiazana hitanao? Zany nandrasan'Andriamanitra amintsika. Dia jerena re indray dingana ny etapy manaraka ny zoran'i Davida. Rehefa tonga mpanjaka izy nitsangana indray Absaloma zanany nanongana azy teo amin'ny fanjakana, dia lasa izy niala. Dia ozy izy hoe tsy problème ko miverina ho mpiandro ondry. Alleloia. Na hiverina ho prenireny any anefitra tahaka ny nantosirako any Saoly, fa avelako ny zavatra rehetra tsy ady amin'ny Absaloma.
firentsika moa reto mety hoe fampatogo amin'ny dingana anankiray ianao dia ohatra mba efa netiny natao dia misy manozogozona anao miala amin'io dia avy eo ianao miady za kosa tsy ala eto fa tsy nampaninina ny Davida le izy fa navelany aloka miala tsy mampaninina zany ozy fa za miankina amin'ny Jehovah lasa izy nandeha nyrenireny tany iray lasa izy nandeha tany nafony ny zavatra rehetra nafony ny seza fiandrianana nafony ny voninahitra lasa izy mpirenireny fa zao ampara-pahafatiny Absaloma sakana amin'ny mpanompony rehetra tsisy mahazo mamona ny Absaloma zany nareo fa nisy anankiray ny tsarapaka namono azy dia rehefa maty Absaloma tomany ray Davida fa maninona ny vononareo zanako dia ozy izy mpanompony anankiray hoe sarobidy aminao zany ny ainy Absaloma no ny aina rehetrarehetra miaraka aminao reto fa ozy izy Davida hoe tsinitsinina fa Jehovah izy ny fototry ny rehetra eo amin'ny fiainako dia niverina ho mpanjaka izy dia tsy renareny ny toy ny tantarany rehefa toka mpanjaka ny verina izy dia ny lamina ny fanjakana ny adana amin'izay tao anaty lapy Davida fa tsy mandratra iny sainy dia ozy izy za ty miadana ato anaty lapy fiaran' Jehovah nefa ozy izy ao anaty trano lay tsy mety amiko zany hitanao ny lanja n'le fitiavany an'Andriamanitra tena ozy izy tsisy dikany ko anino za miadana be eto nefa jere fiaran' Jehovah reo anaty trano lay dia amboatra trano an' Jehovah dia ozy izy Andriamanitra tsy mahazo mamboatra trano ahy ianao fa Solomona mamboatra trano ahy etaeta le tao anatiny no ny amin'ny firehetany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia matsiaro izy tsy mety amiko zany fa ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fiainako zany reto ny olona tediavin'Andriamanitra zay matoka azy miteny hoe inona ary ny azoko atao anareo e mitady hoe inona ny solution inona ny zavatra mety ampilamina sy apety anao fa regleo aloha fifankatiavanao sy Andriamanitra ataovy tena stable ny fifandraisanao aminy oza hoe aza miovy zany ianao amen teneniny eo akaikiny hoe aza miovy ianao satria zany no andrasan'Andriamanitra niala teo amin'ny fitondrany Davida niditra Solomona teo nahitana amin'izay ny lanja ny tena hoe fitiavana an'Andriamanitra satria teo nataravany tsy mitovy mihitsy ny fitiavany Davida sy ny fitiavany Solomona n'Andriamanitra antaony antsika hijery ten'Andriamanitra patsaka voalohany toko fahatelo patsaka voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahadimy vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tao Gibeona no nisehony Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofy no ny alina ary hoy Andriamanitra angatao zay tianao omeko anao dia hoy Solomona ianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko mpanomponao araka ny nantehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny ny fony taminao ary ianao efa nitahiry zao fahasoavana lehibe zao azy dia nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany tahaka ny amin'izao anio izao ary ankehitriny Jehovah Andriamanitra ianao efa nampanjaka mpanomponao andimby an'i Davida raiko nefa za dia mbola zaza ihany ka tsy fantatra akory izay voaka sy fiditra ary za mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidianao sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa noho ny amarony ka meo aho mpanomponao saina malady hoentiko mitsara ny olonao aizako manavaka ny soa sy ny ratsy fa iza moa no mahay mitsara zao olona betsaka izao hoy Solomona mivavaka eto hoe tahaka an'izay nitondranao any Davida raiko dia nandehanany teo anatrehanao izy tamin'ny tsy fivadiana tamin'ny fahamarinana tamin'ny fahitsiny ny fony hitan'ny Solomona le sekreany Davida izy tsy mivadika tamin'Andriamanitra zany hatramin'ny farany dia nivavaka izy
dia tiako be le fekinam-pony tamin'Andriamanitra satria ozy izy hoe zany olona sady tsy manana expérience tsy haiko mitantana ny reto vahoaka be dia be reto tsy fantatra hoe ahoana ny fiditra dia ahoana ny voaka miankina tamin'Andriamanitra izy satria feno tahotra izy hoe Davida tamin'izy teo amin'ny fitondrana tena hoe tena nalaza ny fanjakan'i Davida ny lamina ny tany nanaiky azy ny manodidina rehetra ahoana no iazonako an'izany amin'izao fotoana hidirako mitondra ny fitondrana izao dia nakatahaka izy izay nizorany Davida fa zao ny problème ao anatin'ilay izy fombiazana tsy azo kopieny ny fombiazany ny hafa tamin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra tsy azonao kopieny zany fa miankina amin'ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra ny tondran'Andriamanitra anao io na adison'ny Solomona satria teanao kopy izy niaraka tamin'Andriamanitra Davida rainy dia zay koa no ataoko fa tsy tsapany hoe aika ity Davida ity nefa hatrany amin'ny fahakeliny nefa niankina tamin'Andriamanitra efa nanana expérience izy niaraka tamin'Andriamanitra zay vao tonga teo amin'ny toerana nisy azy zay tsy azotsika senao kopiena eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy maintsy ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra sy ny expérience irahanao amin'Andriamanitra ny hatafavoakanao manokana dia jereo tsara le izy niankina tamin'Andriamanitra izy fa kaikai ny tao ambadika le fekinany tamin'Andriamanitra tahotra tamin'ny voalohany izy tena hoe Davida Solomona tena olona spirituel olona tena mivavaka amin'ny teny tsy fantatra mahavita miarotoro mivavaka miankina amin'Andriamanitra teny am-boalohany firy amintsika moa reto mitahaka an'izany misy fotoana ny ianao rehefa tena anaty fotoan-tsarotra tena mirehitra mivavaka mifandray mitady an'Andriamanitra mifonao manontolo fa matetika rehefa milamina ny zavatra rehetra dia milamina ohatr'izay koa ny fiainam-panahy mangatsiatsika eny ary io ny fandrika tamin'ny fiarahan'i Solomona tamin'Andriamanitra satria zao le olona anankiray tena natoky sy niankina tamin'Andriamanitra androany vadika ny apitso patsaka voalohany toko faraka amby folo inona zavatra nitranga vakiko ny andininy voalohany fa Solomona mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena fa tsy le zanaka vavy Farao ihany dia vehivavy Moabita sy Amonita Edomita Sidoniana Etita vehivavy avy amin'ny firenena izay nolazain'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely hoe tsy hanambady azy ianareo ary izy tsy hanambady anareo fa ampiviliny fonareo anaraka ny Andriamanitra tokoa izy kanjo tamin'ireo no rireketan'ny fitiavany Solomona dia toizako ilay izy rehefa eriariana ary hitanao problème zao androany ianao olona spirituel be rapitsy lasa satanista satria manino tady ny fomba rehetra Solomona ahoana ny sauvegardeko iazonako hatramin'ny farany ty laza sy voninahitra efa eto amiko ty tsy tafakatra tany amin'le dimension ana tena hoe communion tamin'Andriamanitra Solomona dia nitady zavatra hafa ivelany ary io problème mpanompon'Andriamanitra amin'izao andro zao rehefa tsy tsara ny communion aminao amin'Andriamanitra dia lasa mitaitany ianao dia mitady zavatra hafa aveny ivelany ampidiriny zay mahatonga Jesosy miinsiste amintsika hoe ataovy tsara ny fiombona anao amin'Andriamanitra isan'andro fa zay ihany no secret tokana very tany amin'ny communion i Solomona dia raraka tany izy dia inona nitranga hozy izy varavarana rainy ny idiran'ny satana teo amin'ny fiainany dia potika ny fiainany ary io ny ratsy amin'ity resaka fanambadiana ity reto satria fanambadiana varavarana misokatra anankiray na ampidiranao an'Andriamanitra tondra fiadanana eo amin'ny fiainanao na ampidiranao any devoly hanapotika ny fiainanao Andriamanitra efa nametraka hoe tsy mahazo manambady vehivavy hafa koatra ny ato amin'ny Israely nareo fa inona nataon'i Solomona ny vady voalohany nampiakariny tonga dia zanaky Farao kajy politika ny tao anatin'io satria zao ny eritseriny raha vao manambady ny zanaky Farao dia tsy miady amiko aloha ny Egyptianina
dia manana alie koa rehefa vera misy miady amiko dia Egypta aloha tsy maintsy miara iady amiko. Faravarana ray ny sokafan'ny Solomon nanambady vehivavy hafa fa inona no nitranga? Faravarana arivo no nisokatra tao aorianany io satria vadin'ny Solomon na arivo. Tanao amin'izay faravarana ray sokafanao any devoly idirana eo amin'ny fiainanao dia nisokatra daholo ny faravarana rehetra avy eo potika ny nefarany. Tsy fitandreman'Andriamandeha fa nanapotika ny hoaviny ray manontolo. Ary zay no mahatonga antsika hoe tena tsy maintsy ianao isan'andro manangana manda faneva tena erovanao tsy atafiditra ny devoly eo amin'ny fiainanao fa ny varavarana sokafanao idirany dia anapotika anao zay. Dia hoy zao hoe olona spirituel mivavaka tsara androany ny apitso satanista satria inona nitranga? Nalainy Solomon ozy izy dia reo vadiny rehetrarehetra reo ny Andriamanitra reo rehetrarehetra nanaova ny altara tsirairay avy. Dia hitanao altara arivo zany natsangan'ny Solomon. Dia jereo fa hatramin'ny taranaka ny fandimby rehetrarehetra dia samy mbola nandeha tamin'ireo sampy ireo daholo. Josia rery ny nandravany sampy tamin'ny mpanjaka rehetra ny fandimby. Fa sisa zay dia nanangana dia nanoy dia nanoy dia nanoy dia lasa ozina ho an'ny taranaka le izy. Ka androantsika andao reglena ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Amen. Ozy izy le tenin'Andriamanitra teo hoe inona ny azoko atao anareo fa ny fitiavanareo tahaka ny rahona sy ny zavona maraina. Andao tsy avelantsika Andriamanitra ho tonga ao anatin'ny tena hoe mifahitako lizy ny ohatra ny tena misafy loha mihitsy Andriamanitra. Inona ary no atao an'ireto olona reto? Ao anatina fahaverezan-kevitra izy. Fa andao zao tsy avelantsika ho diso hevitra zany Andriamanitra. Amen. Tsy avelantsika ho very fanantenana Andriamanitra dia ho sahirana hoe inona ary ny azoko atao anao. Fa andao apetrakitsika hoe zaho kosa le hijoro ho matoky. Dia tahaka ny Davida nandehanany tamin'ny fahamarinana ny tsy fivadiana teo anatrehan'Andriamanitra. Mba ho tahaka izany zasy ianao ka mba ho afaka hijoro Andriamanitra dia ho afaka mba ho fiera Andriamanitra. Dia jery anareo ny fierten'Andriamanitra tamin'ny hijoroany tamin'ny andron'ny Job. Ozy izy tamin'ny Saoly ndany ianao mitady eny ambonin'ny tany fa tsy misy olona ohatran'ny Job mpanompoko. Halleloja. Aloha Andriamanitra mba ho afaka hijoro koa dia tahaka ny apetrao amin'ny toerako sy ny toeranao dia ny anaranao ataovy hoe afaka mijoro Andriamanitra hoe tsy mahita olona ohatran'io zany ianao. Amen. Zany ny olona tediavin'Andriamanitra ry havako ary zany no iriko ho izasy ianao. Amen. Vavaka tsika mankasitraka manome voninahitra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny famanginao tamin'ity maraina ity indray ary misaotra satria nentinao eto zay, eto ny toerana fanomanana, eto ny toerana fanefena sy fanamboaranao, eto zay mifankahita aminao tsy tapaka ary eto zay mandray zay rehetra avy aminao. Jesosy tena ao anatina ny etaeta, ao anatina ny tena hoe tena hafanana amin'ny fijoroana Jesosy mba hatonga anao ho tena afa-po faly amin'ny fisinay sy amin'ny fijoronay. Mba te hijoro zay tsy te hamitaka anao eo amin'ny fiainanay fa olona ho pakasitraka anao kosa Andriamanitra eo amin'izay rehetra iarahanay aminao. Misaotra ny amin'ny fitarianao ary misaotra ny amin'ny famanginao. Ianao no omem-boninahitra sy ankalazaina mandrakizay. Amen. Tain'i Jesosy ianao andao anao mifanatitra ho an'Andriamanitra tsika amin'ity maraina ity. Dia ny programantsika rapitso miverinetitsika amin'ny sekoly amin'ny fanasitranana. Dia misaotra ny tompontsika mbola mifisiny ny fotoana tsy tapaka fa sarobidy be le tenin'Andriamanitra raisitsika fa tsy haiko aloha nareo fa raha ohatrana manokana za tsy dia mba alaizy le manaraka directa fa le tena entony mampalaizy anahy. Dia tena ilaitsika ny miaina sy manovy le tenin'Andriamanitra isan'andro. Dia tena hoe
mba afahantsika koa tena mahafantatra ny lalana tena tian'Andriamanitra fa tena zao fiainana zao tena ilantsika an'izany. Dia rapitso miaraka etontsika amin'ny sekoly fanasitranana amin'ny larobia miverina ety antsika amin'ny sekoly tokantrano sy ny fitahim-panahy fanambiana toetra tahin Jesosy. Ny somamo trano mahazatra tsy miova ny sabotsy no averikely sabotsy etontsika no manao fotoanany amin'ny sabotsy dia amin'ny 8 any fidirana fa tsy amin'ny 7 satria tsy disponible ny trampokon'olona amin'ny sabotsy zao dia eto ny fotoana zany amin'ny sabotsy. Tahin Jesosy aza tonona le programme atsika amin'ny lahady fankalazana ny tsikeritaona faharoa amin'ny 20 ny asa fanompoana ny SVKL amin'ny lahady zao. Dia eny amin'ny espace Mira eny Batomaro ny tanterahana afaka raisinao any amin'ny pasteur Vilolona ny fanasana $60,000 $60,000 ny vidin'ny billet ho an'ny olon-dehibe $50,000 ho an'ny ankizy. Dia ny tsara raha na mbola tsy eny am-pelantananao ary ny fahafahananao an'izany fa manana etaety ianao dia ataovy ny réservation dia mba afahantsika koa tonga dia efa manomana avy hatrany zay rehetra tokony ho manina ao anatin'izany. Manasanao hitsangana ary ao fofaintananao dia indao hivavaka tsika ary endrezana tsiranao Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fo mihitsy no hifalianay sy ravoravonay satria teto amin'ny fanatrehanao zay ary tsy tany atoerakafo zay fa teto amin'ny fanatrehanao teto zay no nanovo teto zay no nandray teto ndray zay no hoentinao Andriamanitra mahafantatra ny ao am-ponao dia zay tena vesatra ao amin'ny fonao zany nangatahako hoe zany vesatra ao amin'ny fonao zany koa Andriamanitra afindrao vesatra ao am-pona tsirairay avy dia tena ny sitraponao apetraka Andriamanitra ho tena lohany amin'ny zavatra rehetra ndreto zay manatona anao amin'ity andro an'ity tena manaiky mihitsy zay eto anatrehanao tena ao zay tsy fatanterahanay teo amin'ny fijoroana ny fiovaovanay eny mpandehanana eny indraindray tokoa ny finoanay tena mirehitra mafana indraindray zay tena hoe mirehitra ho anao Andriamanitra fa indraindray manadinidino eny dia mangatsika dia manadino anao zahay. Jesosy tena Davida nijoro teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana ambara-pahafatany satria tsy niala taminao izy na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra teo amin'ny fiainana ny toetra natoky anao foana izy. Zany koa no angatahanay Andriamanitra hoe tena mba ataovy tahaka an'izany zay amin'ny fijoroana mba tsy miova ninninona zavatra miseho sy mitranga fa olona mahatoky mirehitra ho anao zany zay rehetra voninahitry ny anaranao. Jesosy tsy hoe ny fitahiana dia zany mahatonga anay rehetra amin'ny fitiavana anao rehefa ambinina sy tahiana fa rehefa tsy mety ny atao dia manadino anao. Jesosy tena mba ho tahaka n'izany joroany Davida zany tamin'ny fahombiazana izy nahatoky anao tamin'izay rehetra koa mety fahoriana ny ainany mbola nahatoky anao izy misaotra ny amin'ny fitarianao. Voninahitra tolotray ho anao rery ary ndreto zay androany Jesosy eto nanaovanay fanekena indray amin'ity maraina vaovao ty miditra ao anatin'ity herinandro vaovao ty fa zahay le mijoro ho anao Andriamanitra tsy miovy zany mandrakizay ny fitiavanay anao fa efa nitady anay zay Jesosy hatramin'izay fa tsy nahita toanao zany zay tsy mbola nahita tahaka ny fitiavanao zay ary tsy misy azo asolo ny toeranao eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy androany tario zay hoento hifankahita aminao sy ny ao am-ponao avaozy ny fiainanay homendrika anao mankasitraka ny amin'ny andro androany membonahitra ny anaranao mandehana fa tsofina rano ianao fa namasina hiasa ao anatinao ametraka ny sitrapon'Andriamanitra ho voalohany eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy hijoroanao andehananao amin'izany ary zany fanamasina zany no hitondra hery ao anatinao koa ka ahafahanao tena hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra andresy ireo tontolo rehetra tsy araka ny sitrapony amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao izy ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao izy ka hampandehanao amin'ny fihedanana voninahitra izy Andriamanitra ray sy zanaka fanamasina rery any
amen. Tainy Jesosy tsika rehetra zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao a fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao anareo.